rehefa niseho Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra, lay Andriamanitra tonga nofo, zanak'Andriamanitra, lay tenin'Andriamanitra nitafinofo, nampitenenin'Andriamanitra tamintsika, dia nitory fibebahana takizay nitoriany Jaona ihany koa. Matteo 4:7-7 mibebaha ianareo fiefakaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Marka 2:1-5 mibebaha ka mino ny filazantsara. Rehefa lasa ny an-danitra Jesosy dia nandefa afatra ho an'ny fiangonana tany Asia Minora tamin'ny alalan'ny Jaona. Niteny tamin'ny fiangonana tao Efesosy izy, nisy olona niverin-dalana tao, niala tamin'ny fitiavana voalohany, nianangatsika ny finoany, nangatsika ny fitiavana. Manana zavatra ho tenenina aminao ao izy, bebahy ianao fefa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Misy fiangonana maro, mpiangona, olona mivavaka, fa misy fahotana ny fiainany. Mialokaloka amin'ilay hoe le certificat azo, le diplôme amin'ny théologie azo, le karatra mampandray sy mampikambana azo, le sampana misy, za choral, za mpitendry mozika, za mpanatracte, za diakône, za mpirao-piangonana, za komity, nefa misy fahotana amin'ny fiainany. Tsy naharitra ny famoazana voamendrika ny fibebahana teo aminy. Izany indrindra no natonga an' Jesosy amin'ny fahitany Jaona azy, ny maso nitaka ny lelafo ary ny feo nitaka ny ranobe, mahery ny teniny, nandinika ny zavatra tao am-piangonana sy ny fiainan'ny olona izy, dia takany tsy misy hery ny tenin'Andriamanitra zay rano fanasana, fanadiovana ny fo sy ny eritreritry ny olona, fa manota ny olona. Ary takany tsy nisy heriny, tsy nisy asany ny rano teo amin'ny azo fijaliana, fa maloto sy be petipetina ny olona. Nandefa afatra izy. Hitantsika izany eo amin'ny boky ny fanambarana 2:2-5. Niala tamin'ny fitiavana voalohany ilay fiangonana tao Efesosy. Izao no tenin'ny Tompo: fantatro ny asanao sy ny fikalezanao ainy sy ny faretanao ary ny tsy fahazakanao zay ratsy, ary anao efa nizato toetra zay milaza ny tenanao apôstôly, kantsy izy ary hitanao fampandainga izy, ary manana faharetana ianao ka miaritra, ary noho ny anarako dia mikely aina ianao sady tsy reraka, kanefa manan-javatra noherana anao ao, satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Ko atsarova izay nitoeranao fontsombola lavo, dia mibebaha ka manao vasa voalohany, fa raha tsy zany dia ho avy aminao fainga ianao ka mindra ny fitoeran-jirinao hiala amin'ny fitoerany. Eo amin'ny 9:20 fiangonana anankiray tao Pergamosy, dia nitana ny fotom-pampianarany Balama na mpianatra amin'ny Balaka nisy fanafitoinana eo alohan'ny zanak'Israely, inana zavatra naterina tamin'ny sampy ka nofa vetaventana, ary ko nitana ny fampianarany Ekoleita, sady mivavaka ny sady manao ny fanao zao tontolo zao. Tsy azonao atao ny sady mametraka ny tongotrao ny lalana makany amin'ny elo, ny sady mametraka ny tongotrao amin'ny lalana makany an-danitra. Tsy mahazo manompotompo roa ianao, ndray ho tianao na le andrinany zao tontolo zao sy le mpanjaka ny famisinana, dia ny devoly na Jesosy Kristy le mpanjaka ny fahazavana. Reto olona tao Pergamosy reto dia nanao an'izay famparafesana n'Andriamanitra izay, nampibebaka azy ny Tompo. Ary hitantsika ny fiangonana ny tao Tiatira, izay nanana mpaminany vavy atao hoe Jezebela, mampianatra manoloko ny mpanompon'Andriamanitra, anao fa vetavetana inana zavatra naterina tamin'ny sampy.
vehivavy manao ny tena no mpivavaka na fiangonana manao ny tena no mpivavaka nefa manompo sampy nomeny Jesosy fotoana hibebahana ary nampibebahana hoy izy manao hoe nomeko fotoana hibebahana ianao. Ao amin'ny fanambarana toko fahatelo ny fiangonana atao Sardisy mananarana velona nefa maty. Vitsy ihany ny olona nanamasy tena tao amin'ny fiangonana io. Manana organisation tsara izy. Misy olona mahay tena mahay nanao fandrandrana tao. Tao koa ny mpanan-karena. Mpanan-karena tsy miova fo. Manana anarana velona nefa maty. Jesosy dia taona azy bebaka. Ny fiangonana tao Laodikia izay ny hevitena ho manan-karena ny ary fananana be tsy manan-java mahorika. Nefa hoy Jesosy, ianao ane mahantry, ianao nefa diranovany, ianao ne jambe, ianao ne mitanjaka, manoro-hevitra anao hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo. Manan-karena ianao ary fitafiana fotsy tafianao mba tsisy ho ny fitanjahanao ody maso ahosotra ny masonao mba hiratana. Zay rehetra tiako no anariko mazo toa anao mpamebeba. Indro mitsangany ao ambaravarana ka mandondona. Raha misy mihaino feko mamono varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafoana. Tamin'ity fiangonana ny hevitena ho manan-karena sy manana ny ampy ity zay feno freriana sy feno avinavina ka nitoky tamin'ny volabe sy ny mba nisehosehoana. Jesosy dia teny ivelany fon'izy ireo te hiditra tao am-pon'ny tompo ny taona azy bebaka. Hitanao fa zava-dehibe ny fitoriana fibebahana. Jesosy tena mihitsy no ny loapeo ny tory fibebahana ho an'ny rehetra. Izy dia nitory fibebahana tamin'ny olona mpanota tany amoron-dranomasin'ny Galilea. Fa rehefa tany an-danitra izy dia nitory fibebahana tao am-piangonana. Maro ny manota ao am-piangonanao. Maro ny mpanota ao am-piangonanao. Mpanota tsy mananantoka ny famonjeny. Le farantsakely very izay nananan'ilay vehivavy dia very tao an-tranony ary ny fafany tranony rehetra izy hitady ilay farantsakely. Ny pastera dia tokony hitady an'io mpanota very ao an-tranon'Andriamanitra io koa. Tokony hametram-panontaniana amin'ny pastera hoe efa voavonjy daholo ve reto olona ireto ary raha maty izy moa ve ho raisiny anjely ho any an-danitra ny fanahany. Raha tsy mandeha araka ny filazantsara ireo ka tsy mitondra tena amin'ny fatahoran'Andriamanitra sy ny famasinana dia ireo ilay manao tombokotomboko ary voafitaka izy. Raha maty amin'izany tsy fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra tsy famasinana izany izy dia ho any amin'ny elo ary mafimafy koa ny fanameloana azy. Ny mpianatra ny tompo tary alohan'ny Pentecoste dia nitory fibebahana. Ao amin'ny marika toko fahaenina Jesosy dia naniraka amin'ny mpianatra tsororoa tety tanàna sy vohatra hitory ny fanjakan'Andriamanitra, androaka devoty ary anasitrana marary. Dia nandeha ny mpianatra ka niteny tamin'ny olona fa tokony bebaka ianareo, tokony bebaka ianareo ary tahoriana ny fitoriana fibebahana. Dia nanampy ny marary izy, nanositra diloilo anazy ireo dia nanasitra anazy sy nandroaka devoly. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko faharoa andiny fahavalo amin'ny telopolo, Petera sy ny namany nanandrapeo tamin'ny andro Pentecoste ka niteny hoe mibebaha oaka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra, azahoanareo famelana ny elokareo ary indray ny fanomezana dia ny fanahy-masina. Ho an'ny Petera manokana ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fahatelo andiny fa 7:40 ny teny izy manao hoe koa mibebaha ianareo ary miova oaka iova.
misy anao mampanota izao ntsony ny toerana isy anao amin'ity anio ty miova zany dia mifandray tsara amin'izay zavatra nambarany Isaia oka ny ratsy fanahy avoy ny heva ary ny tsy marina avoy ny lalany ao Yesu ny apôstôly toko fahavalo misy ity lehilahy atao Simona tafiditra tao anisan'ny mpandray ny fanasany tompo tao amin'ny fiangonana tsy lalipaka ny fibebahany izy ity ary efa nandinika ny fiainany Petera dia hoy izy manao hoe tsy manana anjara ianao izy amin'izany zavatra izany ary satria ianao tsy mahitsy feonatren'Andriamanitra hitako izy fa mbola mitoetra mifangidiana fery sy ny fekeloka ihany ianao koa mibeba amin'izao aratsianao zao ka mangata amin'Andriamanitra andreo avelany zay no avery ny fonao Simona vita batisa ihany saingy tsy tena ny ovafo tsara misy ny Kristy santoka ary misy koa ny kristianina santoka raha la santoka hoy Paul manao ny tenany Jiosy fa sinagoga ny Satana tsy tena ny ovafo tsara Jesosy niteny tamin'ny Natanaela ilay Israelita tsy misy fitaka ny boky Salamo niteny sambatra n'olona voavela ny eliny voasarona ny voatany tsy misy fitaka ao amin'ny fanahiny oka tsy misy fitaka ao amin'ny fanahintsika ianao no mahalala tsara ny fomba fiainanao any amin'ny afina ianao no mahalala tsara ny toetry ny fieritreretanao ianao no mahalala tsara ny toe-ponao ianao no mahalala tsara ny fomba hitondranao teny tsy ny olona ny mpanara-maso anao fa Andriamanitra no mijery anao ary raha misy ody eo amin'ny fiainanao na iny na titra nananao sy heveran'ny olona momba anao ny tokony ataonao mibeba amin'izany ao amin'ny Asany apôstôly toko faharoapolo andiny faraiky amin'ny roapolo Paul le lehilahy mpanenjika ny fiangonana kristianina nisy hono Jesosy ka tonga ny bebaka dia nanolotra ny fiainany ho an Jesosy ary nanolo tena mba ho fitaovany eo ampelantanan'Andriamanitra hitondra ny afatra ny famonjena ho an'ny mpiarabelona tany amin'ny toerana rehetra zay nalehany dia nijoro vavolombelona izy ary nanambara ny momba ny fibebahany izao nolazainy ao amin'ny Asany apôstôly toko faharoapolo ny andininy fa raiky amin'ny roapolo ary nijoroko vavolombelona tamin'ny Jiosy sy ny Grika koa ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy Kristy tompontsika ao amin'ny Asany apôstôly toko fahaenina amin'ny roapolo andiny faharoapolo dia nambarany fa tany amin'ny toerana maro izay nandehanany Damaskosy, Jerosalema sy tany Jody rehetra tany amin'ny tany jetlisa rehetra dia nambarako izy fa tokony hibebaka sy verina amin'Andriamanitra izy ireo ary ianao asa mendrika ny fibebahana zany no toriteny nataony nentiny niterahana olona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany ny fomba fitoroteniny zay nanangana ny fiangonana tena araka ny tenin'Andriamanitra zany no fikelezanainy zay nataony nanaovan'ny olona ho fofombatiny Kristy ho verjina madio ho manina hijenany Jesosy ho avy eny amin'ny rao ny tory fibebahana izy rehefa nitsangana ny fiangonana amin'ny maha-olona ny olona dia ao ny tsy natana ny finoany dia nenjera ary ny verina indray tamin'ny toetra taloha tao no nakavadiny ny ray ny sasany ary nanao favetavetana ny sasany tany Korinto nisy an'izany zavatra izany ary dia natonga amin'ny Paul ny teny mafy an'izy ireny ary tsy niseho toy ny hoe malemy fanahy fa tonga nitondra tsorakazo nampalahelo an'ireo olona ireo nampibebaka azy
amin'ny Kortiana faharotoko fafito andininy fahavalo fahafolo dia izy nampaleloviko tamin'ny teny izay nataoko ianareo, nampaleloviko mba hibebaka ianareo satria ny alahelo araka an'Andriamanitra dia mitondra fibebahana andraisana famonjena tianenenana. Nanambarany tenany izy fa iraka solon'ny Kristy izahay hoy izy, toa an'Andriamanitra miteny aminareo, mihavana amin'Andriamanitra ianareo. Tsy misy fomba hiavana ny olombelona amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny alalan'ny fankatoavan'ilay afatra hoe mibeba amin'ny fahotanao. Niza te hiavana amin'Andriamanitra dia tokony hibebaka, tsy misy atakandro izy. Niza te hamitana fihavanana amin'Andriamanitra dia tokony hibebaka, tsy misy atakandro izy. Zay ny mahatonga ny afatra Jakoba apôstôly manao hoe manatona an'Andriamanitra dia anatona anareo izy, horisy mitomany ianareo mpanota aroaka hody fanjoretana ny fimieza anareo tany amin'ny fahotana. Manetretena eo anatrehan'ny tompo anandratana anareo, fa manohatra ny mpiavinavina izy, fa manome fahasoavana be dia be ho an'ny manetretena kosa. Raha misy ambasadôrin'ny Kristy dia tokony ampiavana ny olona amin'Andriamanitra izy. Maro ny olona izay efa nafoy an'Andriamanitra, maro ny olona mitsangana maniratsira an'Andriamanitra, maro ny olona manova an'Andriamanitra ho zavatra hafa. Andriamanitra mpanao ny lanitra sy ny tany dia nisoloany vata mankazo omby zavatra natao tanana. Mivavaka amin'ny volana sy ny kintana sy ny rano izy ireny, ary mivavaka amin'ny razana maty any am-pasana izy ireny. Manompo sampy izy ireny, mitoky amin'ny mpisorony sampy izy ireny, manao fanatitra ho an'ny devoly ondry sy omby ary miantsoantso eny andohasasy ny tapoka vaona izy ireny. Zany ny fomba nananganany Andriamanikafa teo amin'ny fiainany, ka ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety lo dia nisoloany zavatra mety lo sy mety simba. Ny jetlisany voalohany amin'izany. Zany mahatonga amin'ny Paoly nitory fibebahana ary niantson'izy ireo manao hoe iraka solon'ny Kristy izahay, miteny aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ianareo. Ifankazara amin'ny tsy tody hiadana ianao, zany no ahatongavany soa aminao. Very izay lavitra an'Andriamanitra, aringana izay mijangajanga mafoy azy. Tsy misy fitahiana ho anao raha manompo sampy ianao, raha mbola mandray ny teniny ireny tomba ireny ianao, raha mbola manatsa sy manompo ireny lehilahy pisikity ireny ianao, raha mbola miaino an'ireny olona tsy ndrin-javatra ireny ianao. Ho ianao fomban-drazana io, Baiboly miteny ny raha soan'ny Kristy nanavotana antsika tamin'ny fitondran-tena tala izay azontsika tamin'ny razantsika. Ino ankehitriny miposaka ny mazava? Tonga eto izahay iraka solon'ny Kristy, miteny aminareo izay lavitra n'Andriamanitra, manatona n'Andriamanitra ankehitriny. Ianareo izay nandrafy an'Andriamanitra tamin'ny zava-poana noho ny tsy fahalalànareo, Andriamanitra ninitsy ny jeriny amin'ny tsy fahalalàna, fa amin'izao ankehitriny izao izy mandidy ianao hibebaka, mandidy ianao hibebaka. Zava-dehibe ny fibebahana. Tsy adaly akory Andriamanitra izay nanam-paharetana, naniraka mpaminany ny fandimbindimby, isaka ny taranaka ny fandimbindimby, nitondra ny afatry ny fibebahana, fampitotiana amin'Andriamanitra, fampialana amin'ny ratsy, mitona ny olona hanova toetra, hanova fitondran-tena, hanova fomba fiteny, hanova fomba fitafy, hanova lalana, mba tsy hanohy ny lalana makany amin'ny ratsy, fa hitodika andeha any amin'ny lalana tsara. Jakoba iteny ao amin'ny epistiliny, raha misy miala amin'ny fahamarinana
ka misy anankiray mampibebaka azy dia oko fantany zay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny fatosoana dia mamonjy fanatsy io faty sady anarina eloka be misoran'Andriamanitra noho ny amin'ny afatra renao androany tsy renao any an-tsekoly zany tsy misy mpikabary politika amin'ny tory fibebana ny zavatra fantany dia ny fiainana ara-tsosialy ary ny zavatra jereny dia ny fiainanao amin'ny maha-olonanao fotsiny fa tsy afaka tena mijery lalina ny ara-pananao izy so ihany fa nanangana pasteur Andriamanitra mpiandro nondron'Andriamanitra izany hitady ny ondro very izany nanangana evangeliste Andriamanitra mpitory filazantsara Jesosy Kristy izany nanangana mpaminany izy hitondra ny efatr'Andriamanitra madio izany nanangana mpampianatra ny soratra masina izy zay anomenao ny tenatenin'Andriamanitra marina izany ao amin'ny Asany Apôstôly toko 7:17 manodidina olona rehetra hibebaka Andriamanitra misy ny andro tsy fahalalana no malinao rehetra dia andro ny tsy fahalalanao tsy nalala ny avisy havanana tahaka ny mponina tany Ninive fa ity anio ity Andriamanitra nanendry anao alala ity afatra marina ity ary manomenao fahalalana ny amin'izay tokony ataonao noho ny amin'ny lasanao rehetra ny rakotry ny fahotany fa tamin'ny lasanao dia nanitaka ny ondry ianao ary nivily ny ala tamin'ny lalana mahitsy ny tompo ianao ity no andro fibebana ho anao rangahy ity ny andro fibebana ho anao ramatoa ity ny andro fibebana ho anao risakaizako halleluja mandidy ianao hibebaka Andriamanitra Romanina toko 2:4 Paoly miteny Andriamanitra maharo-po Andriamanitra mora fanahy Andriamanitra mandefitra ny fandeferan'Andriamanitra sy ny famorapanan'Andriamanitra dia mitona anao hibebaka mamindra fo Andriamanitra mamela heloka Andriamanitra tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy no io fatsindrim-pon'Andriamanitra io no sorona nataon'i Jesosy Kristy ilay fampinoana patezerana dia tsy miata avy hatrany ny fatezeran'Andriamanitra zay mahatonga ny teny hoe zay tsy taterana vetivety ny famalina ny ratsy atao dia zany ny krizy amin'ny zanak'olombelona amin'ny fanaovan-dratsy eto aminay ihany ny fahotanay ho ny sasany maninona moa zay izao ambinina izay na tsy mivavaka azy izay dia velona tahaka anareo mpivavaka ihany keo to ambininy to ela velona ihany nefa oko fantatrao faharom-pon'Andriamanitra izany ary hoy Petera ny faharom-pon'Andriamanitra dia mitona anao hibebaka ekeo famonjena Jesosy Kristy dia ny teny manao hoe tsy tonga iantsony marina aho fa mimpanota mba hibebaka satria ny atrano tany amin'ny trano mpanota izy nandray ny fampokasoka tamin'ny mpanota izy ary hoy ireo milaza azy ho masina noho Jesosy misakaiza amin'ny mpanota izy sakaiza amin'ny mpanota ary miatrano any amin'ny mpanota mety oton'ny mpanota dia ny teny izy alaivo ny hevitry ny teny hoe famindra-pony sitrako fa tsy fanatitra lahatra otrany tsy tonga iantso ny marina fa mpanota mba hibebaka ry mpanota miantso anao hibebaka ny tompo ry mpisotro toka miantso anao hibebaka ny tompo ry tovolahy sy tovavy maditra sy mirotro amin'ny ditra miantso anao hibebaka Andriamanitra ry baka vadin'olona miantso anao hibebaka Andriamanitra ry mpangalatra sy mpanambaka olona sy mpifetsifetsy olona mpamaly karaman'olona ratsy fitondra ny mpiasa zay manompo anao loza ny fahampanomponao miantso anao hibebaka Andriamanitra zany nanodrany anay eto hitondra ny filazantsara ny fampibebahana zay tsy tonga eto amin'ity toerana ity anao atsikana zay tsy tonga eto amin'ity toerana ity ampiala voly anao zay tsy tonga eto amin'ity toerana ity ka hoe ampifalifaly anao fotsiny tonga eto zay ampisainanao lalany amin'ny fiainanao tonga eto izay ampandiny tenanao mba hamantaranao izay fomba fitondran-tenanao sy ratsy vitanao tamin'izay lasa
izay ity ny andro men'Andriamanitra anao hipepanao. Miantso anao hipepaka amin'ny alalan'izao fitipirina filazantsara izao Andriamanitra. Any hoe raha iain'ny fiantsoavan'Andriamanitra ao ianao aza manamafy ny fonao. Aza mangatakandro lava ianao ka hoe okaloha pastera rehefa antitra vao hipepaka, okaloha pastera fa mbola tsy ampy ny lavia nataoko. Tsisy lavia ao amin'ny fotana fa fatesana ny tamin'ny ota. Dia tsy mbola tonga any amin'ny fonja ianao miova miditra anao. Dia tsy mbola maty voatifitry ny polisy amin'ny asan-jolahy ianao miova amin'ny halatra ataonao io. Dia mbola tsy nahafaty ny ray sy reninao nampitondra rehetra-po azy amin'ny ditra ianao dia miova amin'ny ditra anao io. Jesosy efa nolotena teo ambony azy fijaliana nandrateraka ny asa fisoloana ho fanavotana anomeny rany niaritra dikapoka maty nalevona tsangana tamin'ny maty niseho tamin'ny mpianatra izy nanapirofo favelona niakatra velona any an-danitra na misy dikany nampiakarana azy ihany niverina ao amin'ny voninahitra izy ary mipetraka ao tanakavanan'Andriamanitra nasandratra ho tompo sy mpamonjy anome fibebahana sy famelan-keloka ho an'izay mibebaka. Izy ny loharano ny famonjeny ho an'izay makatoa azy. Izy ny mpanalalana an'Andriamanitra sy ny olona. Nanafatra izy mba hotoriana amin'ny anarany fibebahana sy ny famelan-keloka. Nanomboka tany Jerosalema ary nitety firenena maro misaotra an'Andriamanitra isika malagasy fa tonga eto Madagasikara koa izany. Taona maro lasa izay nirotirany fivavahana kristiana teto Madagasikara. Nisy ny martyr nitsangana ny fiangonana kristiana eto Seroa noho ny fahelan'ny andro dia matory ny sasany. Noho ny fahelan'ny fiverenan'i Jesosy dia lasa niditra ny fanano zao tontolo zao amin'ny fiangonana sasany. Matory ny sasany. Ary foazan'Andriamanitra rehefa tsy mety ny fo dia manaitra olona hafa indray izy ary notairiny izahay ka indro manandra-peo tonga eto mitondra ny afatry ny fibebahana aminao. Mifoaza anao zay matory mitsangana amin'ny maty ianao dia ampazavanao Kristy. Kovonjena ho afaka amin'ity taranaka maditra ity ianao. Aza manaraka ny maro anao ratsy satria malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana. Maro no miditra amin'izany lalana izany. Fa mitonanao izay hiditra amin'ny vavahady ety andeha amin'ny lalana ety na dia vitsy aza ny mahita izany lalana izany. Tsy hamitaka anao izany lalana izany fa lalan'ny mpamasinana izany zay toratady hitondranao any amin'ny fiainana mandrakizay. Rehefa niakatra ny an-danitra Kristy dia nampanantena faniraka ny fanahy masina eto amin'izao tontolo izao. Mpananatra hafa mpampionona hafa raha tonga io fanahy masina io fanany fahamarinana zay tsy azo amin'izao tontolo izao raisiny. Raha tonga izy ny asa voalohany ataony apiaiky ny olona ny fahotana, apiaiky ny olona ny fitsarana, ampafantatra ny olona ny atao ihota. Raha misy olona milaza hoe nosoran'Andriamanitra ka mianjera amin'ny tany midarapoka sy mitsikasokasona nefa tsy mafoy ny fahotany dia vitaka. Raha misy olona milaza manao hoe na mpanao fahagagana nefa tsy mafoy ny fahotany dia vitaka. Fanahy masina tsy miaraka amin'ny ota. Tsy mitoetra amin'ny fanaka tsy madio ny fanahy masin'Andriamanitra. Zay manadio ny tenany ho afaka amin'ny loto ny fanaka ao amboninahitra. Tsy dia ilaiko akory nisy olona midarapodrapoka eto. Fikorotanana tsy hay izay tsy izy izany. Fa mba tia teny hoe mitondra inona ilay fitariboa. Nanofa inona teo amin'ny fiainan'ny olona. Ny zay tiako ho lava ao anatinao dia ny seza fiandrianan'ny Satana. Zay tianay ho lavo sy ravaropotika tsy hoe ao amin'ny fiainanao sy ny tokantranonao dia ny fiainany ota. Halleluja.
naniraka ny fanamasina apobebaka izy egny tsy diso amin'izany fikasiany fanamasina izany ianao ny asa voalohany ataony fanamasina dia ny apobebaka amin'ny mpanota fanamasina fanahy famarinana fanahy fifonana fanahy fahasoavana rehefa mirotsaka ao am-pony mpanota dia manorotoro ny fony ary mampietry ny avinaviny fony manala ny aizina ao anatiny mahatonga azy miparadaka ka mitolo-batana taky ny amalimaty anaraka anao a Jesosy tsy menatra izy mieky ny faotany apabemaso ka manao ny tenany izy hoe mpanota tsy mendrika aho Jesosy o ratsy ny vitako ny elo mihitsy ny mendrika ho aho fa misaotra anao aho noho ny amin'ny teninao androany ohatrany tsy milamina izy ratsy aho raha maty amin'izao aho ho any amin'ny elo aho toy ny mahita ny elo izy noho ny fahabekena ataony fanamasina aminy mihoatra lavitra noho ny fahabekena ataony polisy sy ny gendarme ny madita ny fahabekeny fanamasina mampiparadaka ka mahatonga ny olona hipangatena mana hoe mpanota aho taminao dia taminao nanontako mariny ianao raha miteny mariny ianao raha mitsara tsaroko ny fahotako tena diso aho ekeko izany ratsy nataoko menatra aho mangasiasy aho mifona aho Andriamanitro tsy anao intsony aho amin'izao sisa izao tsy misy olona mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy ampiteneny ny fanamasina izy tsy misy mahay manantona an Jesosy raha tsy tao ny fanamasina izy halleluja dia hita olona ho tonga amin'ny fibeban'Andriamanitra izany voasoratra amin'ny Petera faharotoko fahatelo indiny ny fahasivy manao hoe maro po amintsika rehetra izy tsy tia nisy overina dia iray aza fa tia no tonga amin'ny fibebana izy rehetra mampifaly an'Andriamanitra ny mahita olona mibebaka izany voasoratra ao amin'ny bokin'ny Luka toko faha-10 raha niresaka ny amin'ilay tompony faratsakely very izy dia nitady io ary efa hitany iny dia mifaly izy dia tahaka izany koa ilay mpiandro ondry manana ondry zato very ny anankiray dia nampalahelo azy ilay ondry ny very napetra ny 70 nitady ny anankiray izay very izy mandra-pahitany azy rehefa hita iny ondry ny anankiray iny dia ataony antsorony dia hoe hiteny izy hoe mety ny mifaly sy miravoravo fa ity ondriko ity very fa hita indray mety ny mifaly sy miravoravo fa ity farantsakelyko very ity dia hita indray takizany hoy Jesosy amin'ny mpanota raha izy mibebaka dia izy fifaliana lehibe any an-danitra any mifaly ny anjely rehetra mampifaly n'Andriamanitra ianao rehefa mibebaka tavanjova tezitra amin'ny mpanao ratsy Andriamanitra tezitra amin'ny mpanao meloka Andriamanitra zay tezitra isan'andro amin'ny ratsy fa na ratsy ary amin'izany dia manasa ny sabany izy ary mbotra fetiny izy ary manenjy ny pikany itifirany io mpanota matevy totoka io anarina matetika amin'ny tenin'Andriamanitra nefa tsy mety mibebaka dia ho torotoro tapoka tsy misy fanasitranany Andriamanitra ny malala ny andro amaliny ianao Andriamanitra ny malala ny andro sy ny fotoana afatesanao tsy fantatsika ny avoky ny apitso fa zafina ny fiainatsika izy ny tompony aina izy ny mametra ny androm-piainany eto ambonin'ny tany amin'ny fotoana fantatr'Andriamanitra ny fahendreny fa ampy izay ny nipetrahanao teto tany ho tsaraina amin'izay ianao dia vonoiny ianao ka maty ianao ary ho tsaraina ianao ny asanao manaraka anao loza ho anao raha maty amin'ny fotany loza ho anao raha maty amin'ny fotany ianao loza ho anao raha maty amin'ny fotany ianao misariany ty voly any amin'ny elo anao ho any amin'ny fijaliana mandrakizay ny fanahinao tsy mety maty tena misy ny elo voavoatra ho amin'ny tevoly sy ny anjeliny mpandaiga zay miteny hoe tsy misy ny elo mpandaiga zay manatratso ny filazantsara hoe Andriamanitra fitiavana dia tsy andefa ny olombelona ho any amin'ny elo Andriamanitra fitiavana dia nafohy ny zanany teo ambony azy fijaliana nitondra ny tampony elo sy ny oziny elo
mba isolo voina ny olona ho takalo ny olona mpanao meloka isika rehetra nanitaka ny ondry fa nahatra ny Jehova tamin'ny avoko ny tambony fôtatsika rehetra teo le zanak'Andriamanitra ny teny hoe Andriamanitra nahoana ny tena voiay ianao ny vavaky Jesosy sy ny valiny ray rehefa any amin'ny elo anao ny fitaraina anao dia tsy ho henon'Andriamanitra intsony ao amin'ny bokyny Luka 20:10 misy tantarana mpanan-karena anankiray taranak'i Abrahama nanara-pofatratra tamin'ny fahafinaretana aranofo nitafy akanjo volomparasy songony fotsy madinika ary dia nanara-pofa maty le mpanan-karena inoko fa be mpandevina maty nalevina ny nofiny fa ny fanahany nijaly tany amin'ny elo ny elo afaka rehetra ny fahatezerany-tsotoa ho an'ny mpiodina ho an'ny mpanao ratsy loza sy fantana ho an'ny olona manao ratsy loza sy fantana ho an'ny fanan'ny olona mandoto tena amin'ny fahotana raha tsy tianao no hany ino ny teny hoe raha velona koa ho Jehova tsy hitako ny afatesany ratsy fanahy amin'ny lalany fa ilany ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy raha mibebaka ianao anova ny fon'Andriamanitra ianao ho faly aminao izy noho ny fifaliany dia amela ny elikao izy rehefa mibebaka ny olona mifona amin'ny fahotany olona mandava ny otany olona mamela heloko Andriamanitra mamela heloko Andriamanitra na tsy misy mpitondra fivavahana miteny aminao aza hoe anaka voavelany elikao ny fanahy masina miteny aminao voavelany elikao mitadiavany Jehova teny mbola hita izy mientso azy teny mbola akaiky izy okany ratsy fanahy foy ny lalany tsy marina foy ny heviny iverinao amin'ny Jehova ireny fa mindra fo amin'izy amela heloka dia mela heloka tokoa izy zay manafina ny fahotany tsy ambininy zay mitsotra mafoy azy maso famindra-po mitika izany maso famela-keloka ho ambinina zay mibebaka ho sitrana zay mibebaka ho tahina zay mibebaka halleluja raha ny olona zay natsoka amin'ny anarako no avy eny tena hivavaka hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiano any an-tanitrao amela ny helony anasitrana ny taniny mivavaka mitady ny tavan'ny tompo miala amin'ny lalan-dratsy maro no mivavaka fa vitsy ny mahafoy ny fanao ratsy ry mpivavaka namako tsara ny mivavaka tsara ny mitady an'Andriamanitra tsara ny mivimbona baiboly tsara ny mitadokona kristianina fa tsy mahavonjy anao ny otanao raha tsy afoinao ny fahotanao raha mieky ny fahotantsika isika matoko somary nisy mamela heloka raha Jesosy zanany manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ny famela-keloka avy amin'Andriamanitra ho an'izay mibebaka zava-dehibe no ataon'Andriamanitra rehefa mamela ny elikao ho amariny ianao vonon'ny fahotana rehetra manana boky voasoratr'Andriamanitra manomboka tamin'ny andro nahaterahanao dia misy ny boky mirakitra ny fahaterahany olombelona tsiraray avy ary hitanao fa ny olombelona dia manana an'ilay satelita zay manara-maso ny zavatra rehetra mbola mihoatra lavitra noho izany ny fahaizan'Andriamanitra mandray manao enregistrement maka film ny fiainanao tsisy takona zay tsy ho hita na miafina zay tsy ho fantatra ko an'ny fahotanao voasoratra amin'ny boky amin'ny fotoana hibebanao dia hokosena avokoa
ofinoana ny soratanany didy sy ny ampanganao avelany elikao atao tahakany tsy misy ny faotanao dia rao Andriamanitra ny amin'izany mibeba oaka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo azahoanareo famelana ny elokareo ary ianareo andray fanomezana dia ny fanahy masina mibeba miova aminona ny faotanareo ho avy ny andro famelombelomana avy amin'ny fanatreny tombo raha mieky ny faotantsika isika dia matoky somary nizy mamela eloko ny rano Jesosy zanany manadio antsika afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ao amin'ny bokin'ny Ezekely toko 7:10 ka hatramin'ny 7:20 raha mandeha ny toroteny ny ratsy fanahy ka miala amin'ny lalan-dratsiny mampody izay nangalarina ireo nangalatra manao fanonerana izy ireo mamerina ilay satoka saindry nindram-bola ilay olona nindram-bola tany aminao dia hoy ianao hoe eny ary fampisamboriko vola ianao fa okanao ametraka ny fiaranao eto dia zao ny daty ifanarahantsika afaka ray volana fa rehefa tsy voaverinao ny ty volako ty dia lasako ny fiaranao an'le mahantra sy le sahirana tsy tafaverina ary le vola vita anano fiara ny volany ramina 10 millions ohatra le fiara 50 millions dia faly rienao fa mahazo arena zay le fitobokareny ratsy fanahy faotana fanambakana mampitandrina anao amin'ny anaran'i Jesosy fa hodorany io arena azonao tamin'ny tsirarin'io ho any amin'ny elo anao inona ny soazony olo no mahazo zao tontolo zao aza ka very ny ainy raha mibebaka ianao ampidio izay nangalarina avereno ireo zavatra azo avy amin'ny tsirariny fibebahana hafana amin'ny asa maty Hebreo toko 9:1 manafaka amin'ny asa maty Andriamanitra Jesosy mpanafaka zay mibebaka no afary zay te ho afaka oka izy hibebaka zay te ho afaka amin'ny trosy amin'ny aretina amin'ny tanany devoly oka izy hibebaka te ho afaka amin'ny fahajambany maso oka izy hibebaka mba tsy tonga fandrigananareo faotanareo fibebahana mitondra valim-bavaka amen raha ny olona zay natsiko amin'ny anarako no avy neriteny ivavaka hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony dia ny any an-danitra ao mela ny heriny any asitrana ny tany fibebahana mitondra fanasitrana fibebahana tsy mamono antoka fibebahana mitondra fitahina lehibe amen dia raha ho Andriamanitra ny amin'izany ry havako enoy ny tenin'Andriamanitra tapeny sofinao amin'ny lainga ny devoly manomboka androany enoy ny tenin'Andriamanitra tena tsy misorona amintsika Andriamanitra halleluja hitatsika ao amin'ny baiboly lay zanaka dala nisaraka tamin'ny rainy nitondra fananana be lany tamin'ny fiveloman-dratsy tany tonga nahantra ny andro kisoa josy moa ny tenenan' Jesosy zany asa fiandrasana kisoa zany dia tena asa farahidiny amin'ny josy tsy nisy karama io tovolahy io fa ny sakafo fihinany kisoa no mba nohaniny teo amin'ny toerana mahonena sy farahidiny nisy azy ory ara-tsakafo nilozany sakaiza zay ny averinao mpanampy diso fanantenana tamin'ny zavatra maro no natadity ny fahasambarany tao amin'ny rainy dia nieritreritra manao ihany raiko zay tsara ny toerana ho aminy manana karama sy mpiasa maro izy